Miarabantsika rehetra indray tonga ato anatin'ity videoako vaovao ity indray. Araka ny efa nilazako anareo tamin'ny farany iny angamba dia niteny hoe ezaka hanao video iray isan-kerinandro. Nefa tena ialako tsiny be dia be fa noho ny asa, ny devoir, ny zavatra madinidinika dia tena tsy tratrako ilay izy, mora teo kosa somary nisy problème kely ara-teknika. Dia izao indray vao tafaverina. Amin'ity androany ity dia hitondra anareo za hiaraka amiko amina mariage anankiray izay novonjeko. Ataoko angamba fa ny ankamaroantsika dia efa mahafantatra daholo hoe Indonesia dia ny ankamaroan'ny mponina mipetraka ao dia silamo avokoa. Fa nefa tsy midika akory izany hoe tsy misy kristiana satria betsabetsaka ny olona miresaka amiko indraindray dia manontany anazy zareo hoe ianao ve mivavaka any, misy fiangonana ve any, dia mivaliny dia hoe ia, misy mihitsy aty ary tena be dia be azo hisafidianana, be dia be karazany mihitsy aty. Nentina namana anankiray za nandeha namonjy mariage tamin'ny alahady lasa teo teto amin'ny Solo ny anaran'ny villa ipetrahako fa tany amina toerana antsoina hoe Claten, raha tsy diso mety eo amin'ny 40 km na 35 km. Ny tena marina koa moa tena izay no première fois namonjeko mariage kristiana hatramin'izay nahatongavako taty Indonesia. Misy fotoana efa namonjy mariage, indroa zany namonjy mariage fa mariage silamo avokoa ilay izy. Tiako hitanareo nisy fotoana vitsivitsy maromaro izay ohatran'ny somary nikapite ny attentionko dia niraisiko video ilay izy. Hazavako fohifohy zany ny mariage indonesiana sy ny mariage malagasy dia azo lazaina hoe mitovy. Indonesiana manao fangatahana, manao vodiondry, manao mariage civil dia manao mariage any am-piangonana. Ho an'ny kristiana moa izany io. Antsika malagasy ihany koa manao an'izay rehetra izay. Ary tena tsapako mihitsy ao anatin'izany rehetra izany fa tena izay no anisan'ny ilazana hoe mety tena marina ihany hoe raha samby antsika ny indonesiana satria lovaintsika avy amin'ny zareo izay fomba tradition izay hoe mila mangataka, mila manao vodiondry. Zareo kosa tsy hoe misy kabary mifamaly, tsy hoe raha hoe raha zandry ny manambady voalohany dia mamezaronan-karina. Raha tsy diso angamba loatra ny tsy misy an'izay ny zareo fa zareo koa manana fomba ny hafa ankoatr'izay. Dia ilay nivonjeko tamin'ny lahady teo mariage fanamasinana tany am-piangonana, izay ihany no nivonjeko tany. Tonga dia tiako hazavana dem-boalohany alohan'ny hijerevanareo an'ilay sasasasany amin'ilay tao anatin'ilay mariage zany fa aty Indonesia ohatra antsika ny Madagasikara zao rehefa manambady dia mandeha makany am-piangonana vita amin'ny fanamasinana dia mandeha manao cortège pimpon pimpon pimpon. Rehefa avy eo tonga any amin'ny toerana fisakafoanana sy fandihizana. Fa aty Indonesia rano mariage nivonjeko aloha tao amina toerana hôtel anankiray no nanaovana an'ilay izy. Tonga dia salle de réception ilay izy, ny seza tonga dia milahatra makany aloha daholo dia tao natao ny fanamasinana. Rehefa vita ny fanamasinana dia nasaina nivoaka ohatrany hoe nisy karazana récréation, nasaina nivoaka ny mpanotrona, nivoaka ny mpanambady, mety hoe nakaina kely farafabetsany angamba teo amin'ny atsasakadiny. Niverina niditra tao anatin'ilay salle daholo ny olona rehetra dia rehefa eo nanao ny entrée ny mpanambady. Mariako manokana fa ilay salle io dia io salle raha io ihany nanaovana an'izay rehetra izay. Tsy hoe akory hoe nasiana latabatra sy seza hoe hipetrahana hisakafoanana fa kosa nefa tena seza milahadahatra ohatrany hoe any am-piangonana. Ny sakafo fotsiny no
exposé eny amin'ny sisiny salle, ohatrany hoe karazana buffet à volonté le izy. Izay no hitako hafa amin'ny fomba mahazatra antsika malagasy. Eny ho hitanareo tsara ihany satria ao misy vidéo. Bapak Ibu juga kalau nggak punya anak, ya nggak punya anak, nggak akan bisa kita nikahkan. Dan kita juga tahu kita akan nikahkan anak kita, dan kita tahu bahwa mereka akan melewati apa yang kita lewati. Amin. Le mariage izay mifonjeko vitsivitsy kely moa zany ny fotoana niraisiko tam'le izy. Ohatran'iny ny ambiance tsikarareo tsy misy hoe fandihizana, tsy misy hoe tatafara manala be nento manao boribory de mandindihy de tsy misy an'ireny mihitsy fa tena hoe simple le izy. Maria kely fotsiny rehefa avy misakafo ny olona de misy ny antsoina hoe session photo. Makeny ny marié sy ny dada sy mama marié ny mpanotrona de atsoina isaka fianakaviana hoe ranona zao mandeha de lasa miakatra makeny ambony podium le fianakaviana de maka sary miaraka amin'ny mpivady vao. De raha tsikaritra koa ngamba tam'le fanamasinana somary vitsivitsy ny olona atao anatin'le salle satria araka ny fomba indonésiana izay nanontaniako namako moa zany de satria tsy mitovy finoana de izay kristiana ihany ny nanatrika an'le fanamasinana, fa rehefa tonga kosa nefa ny réception de tonga daholo ny namana, mety hoe fianakaviana ihany koa kanefa silamo de tonga zareo manotrona miara-maka sary, manatitra valopy raha misy, misakafo mazava ho azy de ohatrohatr'izay zavatra afaka natolotra anareo tao anatin'ny vidéoako fahatelo iny. Ohatrohatran'ireny ny mariage indonesiana kristiana izay natrehako moa zany satria tsy fantatro ny hafa. Indraindray aloha za mahita amin'ny YouTube hoe misy mariage indonesiana tena mandihy zareo fa iny ray izay natrehako iny de ohatrohatrany de mateko hitanareo le izy ohatrohatrany tiako zarana aminareo le izy. De misaotra betsaka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'ity vidéoako vaovao indray de manantena antsika hoe sabona mandra-piona amintsika indray ao anaty vidéo manaraka.